Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mitory ihany na dia aza. Mitory ihany na dia aza. Ao amin'ny bokin'ny Amosa toko 7, ny 10 hatramin'ny 17 no anazavantsika izany. Andeha hovakintsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: dia naniraka tany amin'ny Jeroboama, mpanjakan'Israely, Amazia ilay mpisorona tao Betela, nanao hoe: Amosa efa nanao tetika ikoy aminao teo amin'ny taranak'Israely ary tsy zakany tany ny teniny rehetra. Satria hoy Amosa, ho faty-tsabatra Jeroboama ary ho baboina hiala amin'ny tany tokoa ny Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosa, ry pahita, andeha mandositra makany amin'ny tanin'ny Joda ianao ka mihinana haninany ary maminany any, fa aza maminany eto Betela intsony fa toera-masin'ny mpanjaka sy tranom-panjakana ity. Dia namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe: tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany, fa mpiandry-ondry sy mpioty-aviavy ihany aho. Saingy nalain'i Jehovah tany ampiandrasana ondry ka nataony hoe mandehana ka maminany amin'ny Israely oloko. Ka mba ianoa ny tenin'i Jehovah, ianao manao hoe aza maminany ny amelezana ny Israely ary aza milaza ny amelezana ny taranak'Isaka. Koa izao no lazain'i Jehovah: ny vadinao hijangajanga ao an-tanàna ary ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ho lavi-tsabatra, ary ny taninao ho zaraina amin'ny famolaina ary ny tenanao ho faty any amin'ny tany maloto, ary ny Israely ho baboina hiala amin'ny taniny tokoa. Ray masonao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mitory ihany na dia aza. Mitory ihany na dia aza. I Amosa mpaminany nitory ny fibebahana tao amin'ny tanin'Israely, tany amin'ny fanjakana avaratra, no indro nosakanany Amazia mpisorona tao amin'ny tempoly tao Betela, ilay tempoly ny fanompo-tsampy. Ka indro ny mpisorona izay mpisorona mpikaramanady izay niasa tamin'ny andron'ny Jeroboama tamin'ny fanjakana voalohany, fony vao nizara roa ny fanjakana, no manohitra nandefa teny andrara ny mpaminan'i Jehovah, tsy hiteny ary tsy hanao ny asany. Tena noroahana mihitsy ny mpaminany eto, mandehana ianao miala any amin'ny faritry Joda any, any no sahazanao, any mihinan-kanina, any ianao maminany. Zava-dehibe tao amin'ny Amosa anefa riavako ny antson'Andriamanitra taminy, nasehony tamin'ny izay nanohitra azy, fa tsy mba taranaka mpaminany izy, tsy mba mpaminany izy, fa ny antson'Andriamanitra tao aminy, izay niantso azy avy any amin'ny fiandrasan'ondry. Izy ilay mpiandry-ondry sy mpioty-aviavy iny no nantson'Andriamanitra ka tsy maintsy mandeha izy anaraka ny baikon'Andriamanitra izay niteny taminy hoe mandehana ka maminany any amin'ny tanin'ny Israely. Tsy mandeha amin'ny anaran'ny tenany mantsy ilay mpaminany eto, fa Andriamanitra naniraka azy. Noho izany tsy mahasakana azy ny tenin'ny Amazia mpisorona. Tsy lefin'ny fandrahonana sy ny fandrarana sy ny fanakanana ny faminaniana izay ataony Amosa.
dia indro naminany ihany izy, ny tory ny fampibebahana ihany izy, na dia voarara azy, na dia nosakanana azy, na dia noraonana azy, na dia nandefasana teny azy, mba tsy hiasa, mba tsy anaraka ny tenin'Andriamanitra, dia ny teneniny ihany. Eo ny teny hoe aza aminany, ny amin'ny amelezana, aza milaza ny amin'ny amelezana. Fa hoy Amosa manao hoe izao no lazain'i Jehovah, ilay faminaniana manambara ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy lazaina, tsy maintsy toriana na dia aza, na dia sakanana aza, na dia rahonana aza, na dia noroahana aza. Dia indro tafita ihany ny afatry Amosa mpaminany, ary hitantsika ny fahatanterahany zavatra rehetra nolazainy eo amin'ny 170 io, fa dia marina avokoa taty aoriana raha mijery ny fomba nahafatesan'i Jeroboam sy ry Amaziasy ny hafaran'ny fanjakana avaratra izay lavi-tsabatra sy nentina nobaboana. Ry havako malalo amin'ny tompo, mitenena ihany hoy ny mpaminany Ezekela, na hiaino izy na tsy hiaino, mitory ny teny na dia aza. Jesosy Kristy ry havana tonga tetỳ ambonin'ny tany hitory fanafahana, hitory famonjena, nefa dia nolavon'ny olona sy natao tsinotsinona, nefa dia nentina nosamborina, nombona tamin'ny hazo fijaliana, fa tsy nahasakana azy nanatanteraka ny asa-pamonjena ho an'izao tontolo izao izany. Mitory ihany na dia aza, araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ny filazany tsara tsy mba voafatotra, dia tsy maintsy izy manambara ny filazany tsara eran'ny tany. Isika ihany koa amin'ny andro ankehitriny miseho lany etsy sy eroa amin'ny fomba maro samihafa, eny amin'ny fomba vaovao indray, ny fanakanana, ny sakana sy ny fanoherana, eny ny fanoroahana ny filazany tsara ankolaka azy. Ny endrin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny, ny fivoaran'ny fiainana zanak'olombelona ankehitriny, ny endriky ny fanabeazana misy sy ny antsoina hoe fandrosoana, dia mandrara, manakana, atao manilika ny filazany tsara ankolaka sy mivantana mihitsy aza. Eny mety misy koa aza baiko, teny midina, mandrara anao, na manakana anao, na mandroaka anao. Mety misy taratasy izay voasoratra, mety misy fandrahoana na faniliana amin'ny endrika ankolaka tahaka ny fankahalana, na ny tsy fitiavana, na ny toy izany. Saingy izao mitory ihany na dia aza. Ireny rehetrarehetra ireny tsy voafaritra ny antson'ny filazantsara. Ireny rehetra ireny tsy misy mahasakana ny filazantsara, tsy ho voatory, fa mitory ihany satria ny teny dia Andriamanitra no momba azy. Izao no lazain'i Jehovah, tenin'Andriamanitra no ambara, ka tsy misy mahasakana n'Andriamanitra na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona. Eny na ny fahafatesana aza efa nianan-kendry, nanakana ny filazantsara, saingy tsy nahaleo ny filazantsara. Fampaherezana hery ho an'ny mpitory filazantsara rehetra izany, mitory ihany na dia sarotra aza, mitory ihany na dia tsy miaino aza ny olona, mitory ihany na dia manosy-botanana anao aza izao tontolo izao, satria Andriamanitra no mombanao. Ny fahasarotana rehetra izay miseho amin'ny fiainanao dia marika ahafantaranao fa eo an-damosinao Andriamanitra, tsy mandao anao na mahafoy anao izy. Matokiry havako, mahereza ombanao Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny hery sy ny tanjaky ny filazantsara, ny fahefan'ny filazantsara izay mamakivaky vanim-potoana, mamakivaky tontolo,
mamakivaky ny olana samihafa ka ny filazany tsara tsy maintsy mandresy. Apetrakay am-pelantananao ny herin'ny filazany tsara torinay mba hiasa mahery any am-poniny tsiraray avy izay mandre sy izay maheno izany. Anova fon'olona, ambabo fon'olona maro ho amin'ny fanjakanao. Amin'ity anio ity izay mitondram-bavaka manokana, ny fonay, ny sainay, ny fanahinay hiatrika ny fanompoana masina amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Dia apetraka eo am-pelantananao ny fiaraha-mivavaky ny mpino amin'ny andro alahady, n'aiza n'aiza misy fiangonana kristianina izay mino sy matoky anao, dia matoky izahay ny fanatrehanao azy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.